Salama daoly androany sika dia ndaondray raha iresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Moramanga misy sekoly katolika anisan'ny mendrika ao Andaingo izay 100 nivoka-panadinana bakalorea tamin'ity taona ity. Piasan'ny ministeran'ny toe-karena ilay mpamily ka ho tapahana ny karamany vokatr'ity loza ity. Vibanina soflera prinsia ny Arahaba sy ny Tsodrano ireo ministra telo avy ao amin'ny faratanin'ny Mahajanga. Siteny Randrianasoloniaiko tsy misy zavatra azo antenaina amin'ny Governemanta Vaovao io hoy ny fanambarany hatrany. Ka ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaika ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy WATAWATA GASY. Toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Any Moramanga sekoly iray anisan'ny mendrika eto Madagasikara ary mitana aloha laharana raha eo amin'ny fanabeazana ny sekoly katolika Tantanin-Drimasera avy amin'ny fikambanana Masimbavy Thérèse de Zazakely izay Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ao Andaingo distrikan'ny Moramanga faritra aloatra mangoro iny. Nahatratra 100 nivoka-panadinana teo amin'ny baccalauréat tamin'ny taom-pianarana 13 4 ary saika nahazo mari-pankasitrahana manokana na mention avokoa ireo mpianatra nobeazan'ny Masera tao amin'ity sekoly katolika Sainte Thérèse Andaingo ity izay distrikan'ny Moramanga faritra aloatra mangoro ity. Tsy latsa-danja ihany koa nivokatra teo amin'ny CPE sy ny BPC. Beazina olom-pirenena manana ny mahizy azy, vonina sy vonina ara-tsaina, manaja ny ara-pinoana ary voasedra ara-batana ireo tanora ao amin'ny sekoly katolika ao Andaingo reto. Ny fahavitrihan'ireo mpanabe ao amin'ity sekoly ity sy ny fahasoavan'ny fitantanana ataondry Masera no mampiavaka ity sekoly katolika Masimbavy Thérèse de Zazakely ity izay ao Moramanga ity. Arak'izany dia maromaroa ny sekoly mahavita mamoaka ny voka-panadinana tsara tahaka ny Masera ity. Fa ny mahagaga nefa hatreto ary mampetra-pantanina ny be sy ny maro mihitsiny tsy mbola nahitana ny sekolim-panjakana ka nahavita namoaka ny vokatra 100 tahaka izay ataon'ny sekoly tsy miankina izay. Ny vitan'ny sekoly tsy miankina ve dia tsy ho vitan'ny sekolim-panjakana? Inona no lesoka izay mety ho ahitsy amin'ny sekolim-panjakana rehetra manerana ny nosy? Tsy tokony hasiana fanaraha-maso ve ny amin'izay mba hisiny izay vokatra 100 izay? Satria raha ny sekoly tsy miankina mahavita an'izany dia tokony hahavita an'izany ihany koa ny sekolim-panjakana. Mahakasika ny lozan'ny famoivizana indray dia niseho lozan'ny famoivizana Tetsoarano tamin'iny alina iny. Ity fiara izay hita amin'ny sary ity no niharandoza izay voalaza fa vokatry ny fantenana mafy. Nidona tamin'ny trano izy vokatra izany ary io potika io ny fiara. Simba ihany koa ilay tranon'olona na izany aza tsy nisy ny ainana foy. Fantatra fa piasa ao ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ilay mpamily. Voalaza fa nanonona ny anaran'io ministera io izy tao anatin'ny toetra tsy mendrika taoriany ilay loza. Noho izany indrindra dia hanasazy azy ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary ho tapahana ny karama izay raisin'ity mpamily ity isam-bolana ary ho faizina araky ny lalan'ny asa izy araky ny loharanom-baovao izay navoaka ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola hatrany. Ka noho izany dia aleo ihany misoroka toy izay mitsabo ary na dia afaka mandeha mafy takin'inona aza ny fiara mba melimely ihany ry zareo fa mety hamoizanaina izany. Ary na dia piasa ambony ianao na dia piasa mpanjakana dia tsy tokony ho azonao atao mihitsy no mampiasa an'izany fahefanao izany rehefa manao tsy mety ianao dia tsy mety foana ny ataonao amin'izay fa tsy misy ambony lalàna izany eto ambonin'ny tany. Ramatoa vibanina soflera prinsia indray dia ny Arahaba sy ny Tsodrano ireo ministra telo izay avy amin'ny faritanin'ny Mahajanga. Anisan'ny nampimenimenina ny zanaky ny faritanin'ny Mahajanga ny tsy fisiany na iray amin'ireo zanaky ny faritra efatra mandrafitry ny faritanin'ny Mahajanga tao anatin'ny Governemanta izay nijoro teo aloha. Ankehitriny nefa dia misa anankitelo ny zanaky ny faritanin'ny Mahajanga izay voatendry ho ministra mikambana mandrafitra ny Governemanta Vaovao. Andro vitsy taoriany fametrahana samboady n'ireo solombavambahoaka
anatin'ny distrikta raiky amby roapolo izay mandrafitra ny faritany izay tariny vipanina soflera prinsia. Nitondra teny fiarabanina ireo minisitra rehetra voatendry ho mikambana ao anatin'ny governemanta sy ireo namany sombam-bahoaka voatendry ho minisitra, ary miarahaba manokana ireo minisitra ny zanaky ny mahajanga sady nankasitraka ny filoham-pirenena sy ny prime ministra nanindry azy ireo ny vipanina soflera prinsia. Marihina fa ny ministry ny fampianarana ambony, ny ministry ny fambolena ary ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena no ministra avy amin'ny faritanin'ny mahajanga amin'ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovao izay. Araka izany dia mirary soa azy ireo mba havita be amin'ny asa sy adida manandraikitra izay sahan'izy ireo izay. Aingane ka tena hitondra vokatsoa ho an'ny faritanin'ny mahajanga ny fananana an'ireo ministra anankitelo be ireo. Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko indray naneho ny heviny avy hatrany taoriany fanendrena ny mpikambana ny governemanta vaovao. Ny député izay voafidy tao tolera voalohany ity no sady lehibe ny fanoherana eo anivony teny meram-pirenena tamin'iny andro omaly iny. Nambarany tamin'izany fa iraka tsy ho vita ary tsy azo tanterahana no hampanaovana ireo ministra vaovao izay nitendrena ireo. Mankahery ireo ministra nitendrena ny tenako satria tsy mora ny asa miandry azy ireo. Hoy izy tao anatin'ny pejiny no azavainy ny anton'izany fa tsy misy vola ahafahan'ireo ministra miasa amin'izao fotoana izao. Io ny vokatry ilay fifanarahana sy fanapahan-kevitra noraisin'ny fitondrana hampihenana ny teti-bola hampiasaina. Mahatratra hatramin'ny 500 miliara ariary no tapaka tao anatin'io teti-bola mpanjakana io. Ampy izay ny famitaham-bahoaka, anjaran'ny fanjakana no mampahafantatra amin'ny vahoaka ny tena marina. Ataon'ny ministera ahoana ny hiasa sy hanao iretetikasa izay nofaritana nefa tsy misy ny vola. Tsy misy fahagagana azo atao eo hatramin'ny farany taona, hoy hiatrany Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko raha nilaza ny fahitana zava-misy amin'izao tao amin'ny pejiny tao. No amafisiny fa vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra no anton'izany. Nanantitrantitra fa anjaran'izy ireo izay ao anatin'ny fanoherana ny manohitra sy mitsikera ny zavatra tsy mety ary anjaran'ny voaka malagasy no mitsara ny zavatra tena misy. Midika arak'izany fa tena miezaka mijery ny ambangovangony mahakasika ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao ireo avy ao anatin'ny toko-panovitra izay, ary tsy hojanona ho tsikera fotsiny moa izany fa matoy izy ireo no maneho hevitra mahakasika ny amin'izay dia mety ao ny profo izay nanan'izy ireo zay vao afaka milaza an'izany, fa tsy sanatria akory ka te hanositra be fahatany fotsiny ireo avy amin'ny toko-panositra izay, fa dia andrasantsika eto no mety ho avaliny ireo avy ao anatin'ny governemanta manoloana an'izay fanambarana izay nataony Andriamatoa Siteny Randrianasoloniaiko izay. Moa ve tena ahavita ny asa izay niandrasana amin'izy ireo mpikambana vaovao anaty governemanta izay, sa mety ho sahirana araky ny voalazany Andriamatoa Siteny izay izy ireo mandritra ny fempotoa ampiasan'izy ireo izay moa no masaka azy naroso tao anaty video ty tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefany am'sisy tao WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.